أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلفال نتنى مناتني أرعاب تشكريتا بنارك تستابك أن تفندارنا إميسيون إسلاميكا أمنتي فايتا لافتا إتي Manaraka zany dia mbola ao anatin' zany volana Ramadan, volana manna maizy azy, volana izay entin'ireo mpino Islam manandratra avy ny fanahin'izy ireo manoloana ny vatan'izy ireo. Ary volana anankiray izay matimatesan'izy ireo ifaninanan'izy ireo amin'ireo karazana asa fanasoavana, asa fanompona ary asa izay hoe mentrika eo anatrehany zany Tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany. Kami tiandroanty inshallah tsika iresaka zavatra anankiray zay hoe asa anankiray nitambaran'ireo asa rehetra ao anatin'izany volana Ramadan zany. Tsy inona izany fa ilay antsoina hoe dhikrullah, ny fahatsiarovana any Allah subhanahu wa ta'ala. Raha ataontsika teny tsotsotra io teny hoe dhikrullah io na ihany koa ny fahatsiarovana any Allah, dia izy ilay tenentsika zay mba mahatsiaro anao any Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ary manompo azy Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zay raha arabaky teny no dikany zany dhikrullah zany. Fa raha ara-pinoana kosa no jerena mahakasika an'izany dhikrullah zany dia voalazan'ireo manampahaizana ny dhikrullah dia ny zavatra izay hoe averimberin'ny lela, ireo karazana tonombavaka averimberin'ny lela ary ao amin'ny fo manaiky an'izany ampatonina ary ampanetretena ary ihany koa ny saina sy ny fanahy dia tony rehefa maheno an'izany dhikrullah zany. Zany no antsoina hoe dhikrullah na ny fahatsiarovana any Allah subhanahu wa ta'ala. Isan'andro atsika miteny na manentana olona na miantso ny olona mba andao andena dhikrullah, na andao tsika mba hatsiaro any Allah subhanahu wa ta'ala, andao tsika andenao zavatra tahaka zany, andao tsika andenao zavatra tahaka zany. Eritrereto fa ny dhikrullah dia anisan'ny asa lehibe izay niantsony Tompo Allah subhanahu wa ta'ala atsika mpino Islamo ao amin'ny andiny masina ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Teny Allah subhanahu wa ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وينربين إسلام زين نارك الفنون إسلام زي رسلاتا توانات زين فنون إسلام زين أو كان رمبا يديرني الله بحثيارني الله إمبيتسك أمني فاتسروفنا إمبيتسك ary miderana reo ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny maraina sy amin'ny hariva. Zany hoe ny fotoana anankiray zay tena tsara indrindra hanatanteranao ny dhikrullah na ny fahatsiarovana ny Allah. Famakinareo tonombavaka maro samihafa dia tadidio tsara fa amin'ny maraina aoren'ny salat al-fajr ary amin'ny hariva mialohan'ny iletihan'ny masoandro na ihany koa mialokely salat al-maghrib no tena fotoana ilaina mba hanaovana an'izany dhikrullah zany. Ary Allah subhanahu wa ta'ala miantso ihany koa ary manentana an'ireo mpino Islamo amin'ny teny manao hoe fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Aoka hozy izy anareo mba ahatsiaro ahy, mba ahatsiarovako anareo ary ihany koa aoka anareo hankasitraka ahy fa tsy hikomy ny fahasoavana izay nomeko anareo. Zany teny Allah subhanahu wa ta'ala izany dia mandidy antsika araka ny andininy voalohany teo ary amin'ny andininy faharoa zay niresantsika teo ihany koa fa ny dhikrullah dia tokony ataony zanak'olombelona imbetsaka, tsy tokony tapaka mihitsy ny fotoanany ao anatin'izany dhikrullah zany, indrindra moa atsika amin'ity volana izay manana maizy azy ity, volana Ramadan, volana anankiray zay hoe iandrandrandro mpino Islam mba amafany Allah subhanahu wa ta'ala ny fahotana zay vitan'izy ireo, mba amafany Allah subhanahu wa ta'ala ireo fahadisoana maro zay vitantsika. Tadidio tsara fa tsy misy olona zany hoe teto ambony tany ka tsy nandiso, tsy misy olona teto ambony tany ka tsy nanota ary tsy misy olona teto ambony tany ka hoe tsy diso teo amin'ny fiainana. Diso atsika ka amin'ny alalan'ny dhikrullah
no ahafahantsika mangataka amin'ny Allah mba hamafany an'izany fahotana maro isan-karazany zany. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam nanavaka tsara ny olona izay hoe mpahatsiaro any Allah, mpiderany Allah, mpanao ireny karazana zikry maro samihafa reny, sy ireo olona izay tsy mahatsiaro ary tsy mba manao an'izany zikry zany. Ny teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru mathalu alhayy walmayyit. Ny olona anankiray zay hoe fatra mpanao an'izany zikry Allah zany, fatra mahatsiaro any Allah, mahatsiaro any Allah amin'ny maraina, mahatsiaro any Allah amin'ny hariva, mahatsiaro any Allah amin'ny androm-piainany ray manontolo, sy le olona zay tsy mba manao an'izany zikrullah ary tsy mba mahatsiaro any Allah subhanahu wa ta'ala zany, dia izany olona zany dia tahaka ny velona sy ny olona maty. Eto tiany mpaminany sallallahu alaihi wasallam teneniny eto tsy hoe ny olona anankiray rehefa manao zikrullah dia velona izy ary ny olona tsy manao zikrullah dia maty. Tsy amin'ny maha olombelona no tiany tenena fa ao anatin'ny fo. Zany hoe ny olona anankiray tsy mitapaka manao zikrullah dia fony zany olona zany, velona lalandava ary tsara lalandava eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ny olona kosa zay tsy manao an'izany zikrullah zany, na ihany koa tsy vonona mahatsiaro any Allah subhanahu wa ta'ala zany, na dia mitempo aza fony zany olona zany, na dia mbola velona aza izy eto ambony tany, fa fitsarany Allah subhanahu wa ta'ala zany eo anatreny, dia tahaka ny olona anankiray efa maty ny fony ary tsy misy tsony ny anteherany eto ambony tany. Zany manambarantsika fa ilay zikrullah na ilay fahatsiarovana ny Allah anisan'ny fanompona lehibe ary manafitra ny zanak'olombelona eo amin'ny fiainany eto ambony tany. Isan'ny proof ilazantsika n'izany dia ity hadisy izay nentin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam anankiray ity. Ny teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa niara-petrapetraka tamin'ireo sahaba na ireo mpanaradia anazy izy dia niteny manao hoe ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikukum wa arfawha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahab wal waraq. Teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam moa ve tsy olazaiko aminareo ny asa zay mendrika indrindra no sady madio indrindra eo anatrehany tomponareo Allah subhanahu wa ta'ala, ary ambony ny voninahitra an'izany sy apiakatra ny voninahitra reo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Ary zany zavatra zay ho teneniko aminareo zany dia tsara lavitra mihoatra ny famoahanao anireo karazana volamena sy ny volafotsy ary ireo vatosoa maro samihafa ho fisabilillah. Zany zavatra zany dia tsara mihoatra n'izany rehetra zany. Dia taitra ireo mpanaradiany mpaminany sallallahu alaihi wasallam ka niteny manao hoe bala ya rasulallah, endriraka ny Allah. Dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dhikrullah, ny fahatsiarovana ny Allah na ilay antsoina hoe ny dhikrullah. Zany no zavatra anankiray zay mapiakatra ny valeranareo na ny voninahitranareo, mapiakatra ny haja mamboninahitra ary madio anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ary ihany koa izy no tsara indrindra amin'ireo asa fanompona izay ataontsika. Mbola teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy manao hoe ma amila adamiyun amalan qat anja lahu min adhabillah min dhikrillah. Tsy misy asa zay ataony taranika ny Adama izay hoe manafitra ny tenany amin'ny afo miredareda amin'ny andro farany mihoatra ny fahatsiarovana ny Allah na ilay antsoina hoe dhikrullah. Izany dia anisan'ny asa lehibe dia lehibe eo anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ato anatin'ity fandarana ity dia tiako mampatsiahy antsika fa ny dhikrullah dia maro ny karazany. Ny dhikrullah tafiditra ao anatin'izany dhikrullah zany ny antsoina hoe sola. Rehefa anao manao sola dia tafiditra ao anatin'ny dhikrullah, satria eny am-piandohanana dia misy ireo karazana tombafaka zay vakinao, ary ao anatin'izany sola zany dia doan karazana maro samihafa no ataonao. Ary rehefa anao ane andeha hanao sola zany dia mahatsiaro ny Allah subhanahu wa ta'ala anao ary resaka mivantana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zany mahatonga ireo manampahaizana miteny fa hoe ny sola dia anisan'ny dhikrullah
na ny fahatsiarovanao any Allah subhanahu wa ta'ala. Ary tadidio tsara fa mpaminany Musa alayhi salam niteneniny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izany fotoana zany manao wa aqimi salata li dhikri, ary atsangano ry Musa izany sola zany mba ho fahatsiarovana any tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Midika izany fa ny fanaovana sola dia anisany dhikr na ihany koa fahatsiarovana any Allah subhanahu wa ta'ala. Ny dua ihany koa dia tafiditra ao anatin'ny dhikr ma amin'ny maraina vao mangiran-tsatsy dia fa manao dua anao, ary amin'ny hariva manao dua anao, miditra amin'ny toilette anao dia manao dua, mivoaka amin'ny toilette anao dia manao dua, miditra anatin'ny mosquée anao dia manao dua, mivoaka amin'ny mosquée anao manao dua, isakafo anao manao dua, avy misakafo manao dua, andeha atory anao manao dua, avy matory anao manao dua. Ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao dia tsy maintsy miankina amin'ny dua. Ary izany dua izany matoa anao manao dua anankiray, dikan'io anao mahatsiaro any tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka noho ny fahatsiarovana ny Allah subhanahu wa ta'ala no nahatonga anao nitododoa na nangatanana nanao amin'ireny dua maro samihafa reny. Ka ny dua dia anisany dhikrullah ihany koa araka ny voalaza andreo manam-pahaizana. Ny famakiana ny boky masina al-Qur'an Karim ihany koa dia anisany dhikrullah na ny fahatsiarovana any Allah subhanahu wa ta'ala. Satria nahoana? Satria tadidio tsara rahalahy sanabavy anatin'ny finoana Islam fa matoa anao mandeha mamaky an'izany Qur'an zany, mamaky teniny Allah subhanahu wa ta'ala, ilay teny manamboninahitra indrindra tamin'ny boky rehetra zay tonga teto ambony tany. Izany boky masina al-Qur'an al-Karim zany no boky farany hitondra ny zanak'olombelona ary anala azy ireo ao anatin'ny haizina makany amin'ny hazavana. Ary ihany koa io no lalampanorenina napetraka ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ary ny afatra mafonja napetrany teto ambony tany talohan'ny nandaozana an'izao tontolo zao dia niteny izy manao taraktu fikum amraini, navelako eo ampelatanareo ny zavatra anankiroa, ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di, raha ohatra ka tazominareo antsakany sy andafany zany zavatra anankiroa zany dia tsy ho very mihitsy nareo aorian'ny fahafatesako i mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Dia niteny izy manao kitabullah wa sunnati, ny boky ny Allah subhanahu wa ta'ala sy ny fomba amampanao ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Midika izany fa ny famakinany Qur'an Karim dia mahatsiaro anao ireo teniny Allah subhanahu wa ta'ala, mahatsiaro anao ireo fananarana ao anatin'izany teny boky masina al-Qur'an Karim, mahatsiaro anao ireo karazana fandrarana maro samihafa, ary mahatsiaro anao teny fampiononana sy teny fampiakarana avy ny moraly ireo mpino Islam ao anatin'izany Qur'an Karim zany. Satria tsy voafetra ho fananarana ihany fa isan'ny fampiakarana moraly, fanome fampiakarana fampiononana ho an'ireo zay olona trapasairanina. Ny boky masina al-Qur'an Karim dia feno izany rehetra zany, ary izy no lalampanorenina eto ambony tany ka tafiditra lalandava ao anatin'izany dhikrullah izany famakinany boky masina al-Qur'an Karim izany. Ary tadidio tsara fa misy ireo tolombavaka na ireo dhikr izay napetraka ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ho tokony vakinim-pino Islam rehetra amin'ny maraina vao aorian'ny salatul fajr sy amin'ny hariva mialohan'ny liteny zany masoandro zany. Anisany fomba amampanao ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia niteny izy amin'ny hadisy na mametraka ireo tolombavaka reo. Anisan'izany rehefa tonga ny maraina na amin'ny hariva dia tsara anao voalohany mamaky ny suratul Fatiha zay fantantsika hoe alhamdulillahi rabbil alamin ka hatramin'ny waladdallin. Ary manaraka an'izany dia mamaky ny andininy rona telo amin'ny voalohany fiandohany zany suratul Baqara zany, dia manomboka amin'ny alif lam mim ziska ulaika hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ary manaraka an'izany dia mamaky ilay andininy anao ao anatin'ny surat ayatul kursi, dia fantantsika hoe Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ka hatramin'ny fiafarany zany andininy zany. Ary aoka ihany koa anao aorian'izay hamaky ny ireo andininy telo farany na andininy roa farany amin'ny suratul Baqara, manomboka amin'ny amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna ka hatramin'ny farany zany sura izany.
aorinan'izany dia manao bismillahi rahmani rahim dia mamaky ihany koa anao ireo kul huwa allahu ahad ataona intelo ary kul a'udhu bi rabbil falak ataona intelo ary kul a'udhu bi rabbin nas ataona intelo ary aorinan'izay dia misy ireo karazana tonombavaka maromaro tahaka ny bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai asbahna wa asbaha al mulku lillah walhamdulillahi la sharika lah la ilaha illa huwa wa ilayhi al masir. Zany rehetrarehetra zany dia anisany fomba napetraka ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dhikr tokony ataontsika rehefa mifoha maraina ary alohan'ny filentehan'ny masoandro amin'ny hariva. Tadidio tsara fa maro ireo dhikr mba tsy voatery zay teneniko zay fa mbola mety misy ireo karazana dhikr maro zay tokony averimbery mpino islam. Ny fanaovana astaghfirullah matetika dia anisany dhikrullah ary misy petrabolina zay napetraka ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ety ampamarana dia andaotsika ijerany ty teny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny dhikr zay hitantsika fa kely nefa mavesa-danja eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Ny teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Misy izy mpaminany sallallahu alaihi wasallam teny anankiroa izay hoe maivana izy io amin'ny lelan'ny zanak'olombelona nefa kosa mavesan-danja izy io eo anatrehany balansy ny fandanjana amin'ny andro farany. Ary izy io dia tiany tompo Allah subhanahu wa ta'ala indrindra amin'ny teny rehetra zay avoakan'ireo zanak'olombelona. Tsy inona izany fa ilay teny manao hoe subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Zany famerimberenao lay teny zany subhanallahi wa bihamdi ary subhanallahi al-azim dia anisany dhikr lehibe zay maivana fahitantsika azy io eo anatrehany zany lelantsika izany fa kosa izy io dia lehibe ary mavesatra eo anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zay ngamba no fampatiandro anty mahakasika ny dhikrullah na ny fahatsiaovantsika any tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah mbola hotoizantsika ihany koa ireo karazana fampatsiahivana maro samihafa mandritra ny ty fandaharana mahakasika ny volana Ramadan amin'ity fahitalavitra ty. Isorako anao nanaraka ny fandaharana hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ary manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.